ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanaraba ampifarinantsika rehafakotra ity talata fa 4 ny volana novambra ity dia ny fifaliany Jesoany anjaka eo amin'ny fiainantsika sy ny fikasantsika isan'andro. Ny mofinainantsika nio dia ny Marka 7 Marka 7 andiny fa 4 ka hatramin'ny 30. Marka 7 andiny fa 4 ka hatramin'ny 30. Fakitsika amin'ny rano Jesoa. Ary niala teo Jesoa ka lasa nakany amin'ny sisintany Tiro sy Sidona. Dia niditra tao an-trano izy ary tiany tsy ho fantatry ny olona izany kanefa tsy nahazo ny hery izy. Fa niaraka tamin'izay dia nisy vehivavy anankiray nandreny aminy ny zanavavy tanora dia azo mpanahy maloto. Dia nakao ka niankoroka tamin'ny tongony. Ary jentilisa vehivavy avy amin'ny firenena Sirofoinika. Dia nangataka taminy izy mba hamokany dia amin'ny zanany vavy. Fa hoy Jesoa taminy, aoka ho voky aloha ny zaza fa tsy mety raha maka nofon-jaza ka manipy azy ho an'ny ambokely. Fa raha vehivavy namaly ka nanao taminy hoe ny tompoko, kanefa na dia ny ambokely eo ambanin'ny latabatra aza dia mba mihinana ny sombotsombon'ny nofon-jaza ihany. Dia hoy Jesoa taminy, noho izany teny izany mandehany ianao, efa nivoaka tamin'ny zanako vavy ny deminy. Ary raha tonga tao an-trano raha vehivavy dia hita ny nandry teo ambony farafara ny zanany vavy ary ny deminy efa nivoaka taminy. Ray masino malamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity tantara ity rehefa ko malala dia samy mitantara izany nanasitranan'i Jesoa ny zanaka vavin'ilay vehivavy Sirofoinikiana na vehivavy Kananita hoe Matio, na i Matio na i Marka. Matetika misy ataontsika hoe hevitra mampisalasala na mety ataontsika hoe hevitra diso no mety andikana azy raha toa ka tsy mamaky tsara ary tsy mitandrina. Reto raha hevitra diso roa izay mety andraisan'ny olona ity andinitsotra masina ity ry havako. Voalohany dia ny eritreretany fa manavakavaka Jesoa. Raha ny teny tamin'ilay vehivavy manao hoe tsy mety ny manipy ny mofon-jaza ho an'ny ambokely. Satria ilay vehivavy dia tsy ndry ny Marka eto fa Sirofoinikiana na Kananita hoy Matio. Tsy mifanalavitra koa izany. Dia tsy izay loatra, tsy manavakavaka mihitsy Jesoa. Satria Jesoa dia niny mihitsy nandeha tany amin'ny tany Tiro sy Sidona. Tany Tiro sy Sidona izay tany jentilisa ary dia fananiny Jesoa mihitsy izany no nanatona tany. Matoa izy nanatona tany dia fa vonona ny ifanojo amina jentilisa izy. Ka tsy hoe nanavaka ity vehivavy ity izany izy. Fa misy antony zavatra hafa na dikany hafa ny dikany io teny io. Fa ny faharoa izay mety ho dika vilana koa dia ny hoe Jesoa izay mampitaha na miteny ilay hoe mety manao hoe tsy mety manipy ny mofon-jaza ho an'ny ambokely dia misy mihevitra manao hoe ary toa ampitoviany Jesoa amin'ny ambokely ilay vehivavy. Raha toa ka mamaky ny soratra masina isika dia tena sarobidy amin'ny Jesoa ny olombelona. Ary tena sarobidy amin'ny Jesoa mihitsy ny mahindrika Andriamanitra ny olombelona noho izany dia sanatry dia sanatry ny ampitoviany Jesoa ity vehivavy ity amin'ny ambokely izay biby maloto azy teo amin'ny jiosy, fa misy zavatra tiany Jesoa ampitaina, misy zavatra tiany Jesoa ampianarina antsika eo mpamakina ity filazantsara ity. Inona zany rehefa malala, inona zany no zavatra tiany Jesoa ampitaina antsika raha toa ka mamaky ety andinitsotra masina ity tsika. Raha toa ka mamaky afaky tsika dia ny tenin'i Jesoa manao hoe aoka ho voky aloha ny zaza fa tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho amin'ny ambokely. Ilay hoe ho voky aloha ny zaza ary tsy mety raha maka na misitona na mandrobaka ny mofon-jaza ka manome azy ho an'ny ambokely. Inona dika zany rehefa ko malala? Ny eto Jesoa zany raha tena jerena dia tsy mitodika amin'ity vehivavy maha olombelona azy loatra izay io. Fa mitodika amin'ilay vehivavy na mitodika amina toetra na amin'ilay ataontsika hoe rafitra na institution
na civilisation mihitsy lay teny hoe lay teny kely no teneny marika manao hoe gentilisa raha vehivavy avy amin'ny firenena syro-foinika ny hoe firenena syro-foinika dia phénicienne foinika moa hoe phénicienne zany ty vehivavy phénicienne zany izy nisy karazany roa ny phénicien de ny phénicien avy any Libye sy ny phénicien avy any Syrie samy fantatry ny soratra masony reo ka ity vehivavy ty zany de phénicienne na phénicien avy ao amin'ny foko avy amin'ny Syrie zay maha hoe syro-phénicienne azy dia inona manamarika ny syro-phénicien ny hoe vehivavy syro-phénicienne zany na phénicien avy any Syrie zao phénicien izy zany phénifoinikiana fa zao miteny grika izy zany hoe volavolaina tamin'ny civilisation grika kanefa koa ny volavolaina tamin'ny toetsaina phénicienne na ny toetsaina zay natao hoe cananita teorina dia gentilisa mpanompo sampy fa raha rafitra de ny tiana tenenina ary eo Jesosy zany raha mitodika amin'ity vehivavy ity de tsy lay maha totsika hoe reny mpianakaviana azy loatra fa mitodika amina civilisation manontolo raha miteny hoe syro-foinikiana mitodika am'ilay civilisation grika mitodika am'ilay civilisation phénicienne izay civilisation mahery setra fantatsika tsara fa ny phénicienne ny voalohany nahita ny soratra ny alfabeta ny soratra na volondohany eny marina teo moa zany nefa hoe ny hieroglyphe l'egyptienne fa sy ny sisa rehetra teorina manamafy an'izany fa tsy tokony adonontsika fa misy koa moa zany ny soratra maro isan-karazany fa amin'izay endrika hitantsika ny alfabeta kehitriny dia nolovana avy amin'ny phénicienne io avy amin'ny alfabeta phénicienne ny alfabeta grika ary dia avy amin'ny alfabeta phénicienne sy ny grika ny alfabeta romane na latin mampiasaitsika io no zany dia mitodika amina civilisation zay civilisation saina civilisation ny herisetra Jesosy satria raha mitenitsika hoe phénicienne de tsy tokony adonontsika fa mpiady zany firenena mpiady zany mpivarotra mpamongady ary dia mpandranto mihitsy tsy tokony adonontsika koa raha zany hoe samby phénicienne fa izay reny le tenentsika taloha hoe misy galère mafangiry friny andevy reny dia reny no sambo phénicienne voalohany phénicienne nampiasa an'ireny voalohany no zany dia raha miteny hoe syro-phénicienne eto dia tian'indry marika fa misy heviny manokana io marika mantsy manana tsy prian-javatra rehefa mitantara dia ny teneny marika manao hoe Jesosy zany eto raha mijery ity vehivavy reny mpianakaviana ity de mitodika koa tsy amin'ilay maha olombelona azy loatra fa amin'ilay civilisation ny herisetra hoe zany phénicienne zany de zany dia mpanao herisetra mpakakeriny mpanafika na koa ny grika zay ataontsika hoe olony saina tsy mora manaiky fa tsy afapo amin'izay anjarany ka raha miteny zany hoe syro-foinikiana de zay hoe ny ao an-tsaina amin'io de ny hoe lay civilisation na lay firenena zay tsy mety afapo amin'izay anjarany meny azy ka raha miteny zany Jesosy eto manao hoe tsy mety kosa raha toka maka ny mofonjaza na maka kerina ny mofonjaza na manrombaka ny mofonjaza ka manipy zany ho any ambokely dika zany de zao Jesosy eto de miteny manao hoe mitodika amin'ny mpamaky amintsika zany zao marika amin'ny tanesany tenin' Jesosy hoe tsy eken'Andriamanitra tsy ekeny Jesosy ny fandrobahana ny anjarany hafa Andriamanitra zany eto Jesosy eto de tsy miangatra nandeha tany amin'ny tany Tyr Sidôna izy tsy manavaka naizana izy Jesosy na gentilisy io na tsy gentilisy io de tonga Jesosy manana anjara amin'izany ny olona rehetra samy manana anjara amin'Andriamanitra ny olona rehetra fa ny tsy akasitrahan'Andriamanitra de ny fandrobahana izay anjara fitahina na izay anjara omen'Andriamanitra ny hafa tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fampiasan-kery zay le dikany hoe tsy mety ny makana ny mandrombaka na makan-keriny ny mofonjaza ka manome zany ho an'ny ambokely zany hoe eo zany lay zaza eto de tsy afa-tsy akory fa lay ny jiosy ny ambokely de tsy afa-tsy akory fa lay hafa firenena zany atria lay mpangalatra lay tsy mety afa-po amin'ny anjara
Afaka malala am'izao taonjato enatsika zao zany de azo adika mihitsy ty hoe efa nareo ange mantsy ny civilisation phoenicienne zany de manao hoe nareo ange nisy nomen'Andriamanitra efa nomen'Andriamanitra betsaka saingy zao tsy afapo de mangalatra tsy afapo de makakeriny ary de zay toetsainy zay afaka malala ny voalohany ahitsiny marika eto ny hoe aoka mba ho afapo am'izay anjara omen'Andriamanitra raha toka mitodika Madagasikara sika izy afaka malala de mitodika ny fizahan'Andriamanitra mihitsy ny arena sy ny fahasoavana eto ambonin'ny tany de samy nomeny ny isa-pirenena samy nomeny ny isa-pirenena fa misy civilisation zay ataontsika hoe tsy mety afapo mihitsy fa mangalatra na makankeriny zay efa nomen'Andriamanitra ny hafa na nomen'Andriamanitra antsika ohatra itsika eto Madagasikara de nomen'Andriamanitra fa misy civilisation na misy izao misy toetsaina izay tsy mba mety afapo am'izay efa mba nomen'Andriamanitra azy ny civilisation ny saina na civilisation ny herintsandry de zao io fa makakeriny izay efa nomen'Andriamanitra atsika malagasy ohatra ity adiny tsotra masina ity zany de mitantara amitsika ny hoe tsy akasitrahan'Andriamanitra tsy tian'Andriamanitra ny tsy fahaizana mianina na mionina na mifaly am'izay mba anjara omen'Andriamanitra ary tsy akasitrahan'Andriamanitra ny fakana zay an'ny hafa fa ndika ny teny ity koa raha mitodika am'ilay ravehivavy izy manao hoe tsy mety ny maka ny mofon-jazaka manipy zany hoan'ny ambrokely de te ilaza am'lay zaza izy fa tokony ho sary-piaro am'izay mba anjara omen'Andriamanitra azy faharoa de zao ny hoe mitodika am'tsirairay izy manao hoe mba anaoka hifaly am'izay mihinanao aza mitsiririitra zay mimena ny hafa fa faharoa de zao ianao koa mba ho sary-piaro am'izay anjara fitahina nomen'Andriamanitra anao efa nomena anjara mofo ianao efa nomena anjara fitahina ianao nomenja fahasoavana ianao de mba ianao sary-piaro fa aza velarombahana na aza manaiky-rombahana zay eny aminao de afaka malala hotsika manao hoe mitodika amina civilisation raha teo koa Jesoa tsy mitodika fotsiny ihany amin'ity vehivavy reny mpianakaviana ity izy iny eo fa ny ao ambadiky ilay mpitahy marika de ny hoe tandremo tsara fa misy karazan'olona misy firenena misy civilisation izay maherisetra ary tsy mihitsy handrombaka zay anjaranao ary anjaranao kosa ny miaro teny anjaranao kosa mba mitandrona sy miaro izay mba hanao ndray tamin'ny toriteny omaly raha afaka omaly raha nanazava ity ary afaka toy zany manao hoe ohatra ny papier moro malagasy ohatra ny asa-tanana malagasy izay raha maketsy amin'ny nosy tsy lavitra Madagasikara eto isika dia saika ara-malagasy avokoa no amidy any amin'ilay nosy ary tsy anadray ara rehefa tonga anao de tsy miteny ankozy hoe ara-malagasy io fa saingy ara-malagasy taty amintsika ny anana taty fa tsy misy mihitsy marika afantaranao fa vita malagasy io na nipoitra fa tamin'ny malagasy io ohatra zany ny papier Temoro ohatra papier Antemoro zay civilisation malagasy manokana dia tsy breveté amin'ny Madagasikara ange zany fa amina firenekafa nefa ny anarany azy hoe papier Temoro de tsy amin'ny anarantsika lasany ny olona nefa zany hoe alohany natongavany taratasy hita ampilatanantsika ity de efa nanana taratasy samitsika malagasy papier Temoro ny anara taratasy ny Antemoro zay tsy mbola tonga akory ny taratasy ny alfabeta zay latina nampiasaintsika io dia efa nisy taratasy nampiasaina tany amin'ny faritra Atsimo-Atsinana na papier Antemoro zay vita tamin'ny hazo ary le hazo ara dia 5 isanjaton'ny malagasy de tsy mahalala akory anio hazo nanaovana ny papier Temoro io raha taratasy Temoro io zay vitsy de vitsy ary azo antoka feto Madagasikara ihany misy azy fa tsisy azy any amin'io nosy manodidina antsika io fa de lasa n'lay rahana hoe papier Temoro ho tsika manao hoe ohatra madinika te madinika zany ilazana fa tokony ho sary-piaro amin'izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika isika na taranaka io na zavatra io na aretsaina io na arenakibony tany io de tokony zao tokony tsy anaiky horombahana ny mofo eny ampilatanantsika ny anjara fitahina omenantsika ny mitranga ankehitriny de zao
ny mpandrombaka de tsy nysombotsombontsony alay fa lay mofo manontolo mihitsy ary lay tompony ray ankehitriny no miandro ny sombotsombony. Ny avako malala ity marika eto am-pianatanatsika ity zany de mampianatra antsika tsy amin'ny lafi ny ara-panahy ihany zay zava-dehibe ny hoe Jesoa tsy manavaka, Jesoa diatsika, Jesoa manatrina ny olona rehetra, Jesoa manaiky iainy ny fahorian'ny olona rehetra. Fa raha ampiarina eo amin'ny lafiny fitantanam-pirenena, fitantanam-piarahamonina, lafiny ara-toe-karena, lafiny ara-para-piazana de izao aoka amin'ny lafiny etika de aoka tsy andrombaka, aoka anaja izay efa an'ny hafa, tsy mba aoka anaja izay an'ny hafa ary tsy aka zay tsy an'ny tena. Ary faharoa aoka ho sary-piaro am'izay harem-pirenena, am'izay zavatsoa zay efa nomena Andriamanitra atsika zay ho ary mariko eto hoe amin'ny mofo. Fa ny farany avako malala de inona ny dikan'ilay andidisotra masina? Dikan'ilay andidisotra masina de izao ihany Jesoa aoka ho voky aloha ny zaza fa tsy mety raha maka ny mofony zaza ka manipy azy ho an'ny amboa-kely. De hoy ny vehivavy ream-pianakaviana zany eny ekeko zany Jesosy fa zao hoe samy mba manana zay anjarany zany. Ekeko Jesosy fa samy manomenao zay mety ho anjara tandrify azy. Fantany fa tsy miangatra ianao. Izy ny menao mofo, izy ny menao fa izao manaja zay a Jesosy. Fa ny angatahako kosa de ity zay masombotsombony, zay latsaka. Am'izay latabatra eo am'izay sombotsombony avy hinanana eo, zay no angatahako. Ekeko ny anjarany mena, ekeko ajaiko ny anjarany, fa izao kosa mba mangataka zay sombotsombony. Ina dika zany ry avako malala? Dika zany de tsotra be izy ny valiteny Jesosy am'ilay valiteny la vehivavy eo. Dika zany de zao za dia manaja zay mety ho anjarany, fa izao iza kosa dia mba omeo zay anjara tandrifiana. Za tsy andrombaka izay anjarany, tsy tsiriritra kory ary zay anjarany Jesosy. Tsy akakirina izay anjarany a Jesosy, fa izao aza atao diso anjara, mba omeo zay tandrify ahy. Ty vehivavy ty zany de nanana fanentetena. Izy zany tsy tao anatin'ilay toetsain'le civilisation sylofonikiana, civilisation mparobaka, civilisation mpangalatra, civilisation mpankakely ny fizy manao zaty zay ka. Ekeko Jesosy fa zay anjara omenao azy, tsy amin'ny olako zay menao azy, tsy mitsiriritra, tsy akakeriny aho, fa izao Jesosy mba omeo zay anjara tandrify ahy. Riavako ndraindray tsika rehefa mangata zavatra amin'Andriamanitra, tena ara-panahy be izy ty. Ndraindray tsika rehefa mangata zavatra amin'Andriamanitra de ny zavatra angatahantsika amin'Andriamanitra tsy miainga amin'izay ilayntsika, fa miainga amin'izay hitantsika eny am-pelantanan'ny namantsika. Ohatra hoe misy namantsika manana zavatra tsara de mangata zavatra tsika manao hoe Andriamanitra za koa mba omeo ohatran'iny. Na mahita ny namantsika manana voninahitra na aza mamboninahitra de izy anao hoe za koa Andriamanitra mba ataovy tahaka an'iny. Na mahita ny namantsika mety manana toetra manokana, manana zavatra manokana, za koa Jesosy mba ataovy ohatran'iny ary tsy amelako raha tsy ataoko ohatran'iny. Ny antony ivavahako de mba hanaovanao aho ohatran'iny. Zany hoe ndraindray ny fangatahantsika de fangataha miainga am'izay mety eny am-pelantanan'ny namantsika na ahitantsika ny toeran'ny namantsika na ny voninahitry ny namantsika, zay no hitantsika de irintsika koa ohatra azy. Fa ity vehivavy ity de mampiarana antsika manao hoe za ange Jesosy tsy mangataka zay ny am-pelantanany fa mangataka zay tokony mba ho ana. Zany hoe ny fangatahana kasitrahan'i Jesosy eto ka nahatonga azy ny teny tamin'ity vavy ty hoe mandehany ianao moto fa azonao zay rinao, de izao sakile fangatahana tsy miainga tam'izay fahitako ny fiainan'ny hafa, tsy miainga tamin'ny fitsiriritako zay efa mba anjara fitahina ho an'ny hafa, fa ny fangatahana vehivavy de zao manao hoe aza tonona amin'izay mba anjarako. Zany hoe ilay vehivavy zany ty renim-pianakaviany ty de nangataka izay sahaza azy. Ndraindray tsika raha malala mangataka fa tsy mangataka zay sahaza atsika, tsy mangataka zay tena zavatra ilayntsika marina, fa mangataka izay heverintsika mba te hitoviana amin'ny hafa. Mangataka zay mba heverintsika hoe asa nainao raha tsy tena mahafantatra ny dikan'le zavatra angatahanao akory, fa satria hitanao eny an-tsena le izy na hitanao eny amin'ny fiarahamonina le izy ary na rehefa azonao ary le izy de tsy hainao akory mampiasa azy, tsy ampiasainao amin'ny tokony ho izy akory. Fa izao rehefa ko malala ilay vehivavy renim-pianakaviana eto izy manao hoe
tena ilaiko Jesosy de zao sompitsompony any ary zay sompitsombon'izay tsy ho a fa ho an'ny zanako zay sompitsombon'izay Jesosy tsy mangataka ny mofon'ilay zaza manontolo a tsy amin'ny olako tsy mangataka ny andrimbinana n'iny akola fa izay latsaka zany hoe zay mba sahaza ity atao hoe hafa firenena ity atao hoe ambokely zany hoe ilay tsinitsinina eo anatrehanao io fanetreteny io ny tiany Jesosy ananatsika riavako rehefa mivavaka fanetreteny tsy lay mpanompon'Andriamanitra tahaka ny fangataky ny ao Luka 2:20 de ataoko an'izao de omeo an'izao io le teneniny Jesosy hoe vavaky ny jentilisa ny vavaky ny jentilisa lava be ho Jesosy inavy tanysaina daholo za Jesosy omeo an'ity de ty koa Jesosy de ataovy an'izao ny lokony de omeo an'ity koa Jesosy de azo atao an'izao ny lavany de ataovy an'izao sy ny sisa rehetra zay angatahantsika amin'io na inona zavatra voninahitra de lava be lay vavaka fa ho Jesosy rehefa mangataky ianao zay sahaza anao hoe Jesosy za mangataka an'ity zavatra ty aminao tsy ho akory aza fa ho anjanako za mangataka ty zavatra ty aminao satria tena ilaiko aminao ty tsy ny hoe tsy mangataka aminao hoe omeo ary zavatry ny namakoriana atoloro ary na tsy mangataka Jesosy mba ataovy ambany izy na mba isondrotako na Jesosy isory amin'ny toerana izy mba zany eo na Jesosy ataovy manitra izy mba isongady na zay zany de afaka malala mety tseketsika ho avaka fa mitoetratsika zany indraindray mitoetratsika ory avamanana ohatra indray tiatsika ny hafa mba antra fa tsika ny manana ohatra sanatria zay le toetsaina sireo fonikana kasy ny eken'ity vehivavy ty toetrany zatsy zany Jesosy tsy androbaky ny hafa tsy mampaninina azy emenao azy na inona zay anjarany manina ho azy tsy mampaninina Jesosy fa zaho mba omeo zay anjara tandrify ampy azay zany ny vavaky ny kristianina riavako malala vavaka tsy hoe bakeo ny fitsiriritana ny hafa baikony hoe tsy tiako ny hafa raha mano za fa za esory fa zany tsara zany tokony azo mofo fa izy ny tokony sombotsombony tsy zay mitoetran'ilay vehivavy eto tiany anana tiany Jesosy anananao de ny hoe tsy mampaninina azy Jesosy faly anefa mba samy tsy miangatra ianao samy omenao ny anjara daholo ny olona rehetra Jesosy tsy miangatra ianao niza de samy menao ny anjara le avokoa fa faly am'izany Jesosy rehefa mba menao daholo ny olona rehetra menao ny pretanindrazana amiko menao ny afako menao ny perabelona amiko omeo zay anjara fitahira tandrify azy izy Jesosy fa zao kosa Jesosy zaza mba hatonona za koa Jesosy omeo zay fantatrao fa sahaza fantatrao fa mahasambatra de hoy Jesosy zay no izy ndany anao mody fa sitrana ny zanakao azonao zay sahazanao mandehana mody resiny ty vehivavy ty lahatra Jesosy resinao lahatra Andriamanitra rehefa ao anatinao ny fanetretena sy ny fahatsapana fa zay ilainao no angatahanao anatin'ny vavaka ary azonao antoka fa azon'Andriamanitra ataony mamezana afaka malalo maireza ny vavaka ary mananana toetra feno fanetretena toetra fahatokinan'Andriamanitra ary mahatoky araka ny teny manao hoe rehefa mangataka zay ilainao ianao satria ao anatin'ny Jesosy ny teninao de ho tenenina ianao tahaka ny tenina ty vehivavy ty hoe ho tonga aminao azy zay irinao mandehany ianao fa sitrana ny zanakao ivavaka sy Jesosy misaotra anao noho ny amin'ny teninao zay manome toky anay fa tsy miangatra ianao tsy mba diso fizara ny tananao fa manome zay sahaza ny tsirairay avy mampianaranay tompo tsy tsiriritra zay nomenao ny hafa mampianaranay koa ahitandrina sy anaja ary ho saro-piaro amin'izay are-pasoavana nomenao anay ary mampianaranay ahatoky fa ao aminao ny misy ny sahaza anay de da io ny vavaka tompo mba ho vavaky ny fanetretena vavaky ny fahatokiana fa mahafantatra izay atao anay ianao manonona zay irinay aminao zay tompo satria efa nanafatra an'izany ianao fa ny fanahinao masina ampianaro
ampianatra anay ay afantatra zay mahasoa sy sahazanay. Jesosy enoy ny vavakay raha mitalao an'ny tanindrazanay zahay, enoy ny vavakay raha mitalao an'ny firenenay zahay, arovy amin'ny hitrakitraky ny ratsy, amin'ny herin'ny civilisationna mandroba sy mahery setra. Amin'izao andro ankehitriny zao mampianaranay malagasy, mampianaran'ny fiangonana hitaizany pray-tanindrazana aminay ho sary-piaro amin'ny re-pahasoavana zay nomenao ity nosy malalana ity, ary amasin'ny ny fiangonanao ho vavolombelonao amin'ny fitorena ny filazantsara, amin'ny vavaka, amin'ny faharetana, amin'ny finoana anao Jesosy. Dia tononona aminay tsiray avy Jesosy ny fanambinanao, ny fahasoavanao, amin'ny Jesoly Kristy mpamonjy. Amen.